Ivadika vaovao hafa aloha isika eo ao anatin'ny tontolon'ny teknôlôjia sy ny serasera anisan'ny tanjony orinasa DHL moa ny fanakekezana bebe kokoa ny mpanjifa androany areranana iraka hetsika fanentanana mikasika ny tolotra vaovao Express Easy ny ekipan'ny DHL ka teny amin'ny esplanade Analakely no nanatanterahana an'izany. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny Express Easy izay tolotra vaovao an'i DHL nampafatahana androany tetsy amin'ny esplanade Analakely. Ny tanjon'ny DHL raha teo dia ny anakaiky bebe kokoa ny mpanjifa. Ity tolotra ity dia sady tsotra ny fampiasa azy, azo antoka ary mifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa. Ny tolotran'ny DHL Express Easy zany dia natokana ho an'ny sokajin'olona rehetra ataoko hoe sarambem-bahoaka satria ny DHL amin'izao fotoana dia ankoatran'ny orinasa lehibe izay efa miara-miasa amin'ny mahazatra dia nanapa-kevitra izahay ny hanantona bebe kokoa ny mpanjifa ny sarambem-bahoaka. Ny Express Easy zany dia ny carton na ny enveloppe no amidin'ny DHL izany hoe raha misy olona te handefa entana makany ivelany dia afaka manantona ireo point de vente izy dia misafidy ny carton izay mety aminazy dia le carton no amidinay hatramin'ny fitondrana anazy makany ivelany hatrany amin'ny destination. Manana safidy valo eo amin'ireo baoritra ny mpanjifa ary ireo no fenoan'izy ireo sy aterina eny amin'ny point de vente DHL izay afaka mandefa ny entana amin'ny firenena mahatratra 200. Tsy mitsaha mitomby ihany koa raha ny fantatra ireo point de vente ny DHL eto amintsika. Raha ny eto Antananarivo zao dia misy eo amin'ny manodidina 20 eo ny point de vente. Miezaka hatrany izay ny ampitombo izany mbola mikady miara-miasa tady olona izay voninany representé anay ny any Tamatavy izay nankata amin'ny mamy izay no nanao lancement officiel anazy dia misy anankiroa izy zao. Tonga manokana eto Madagasikara moa ny lehibe ny tolotra Express Easy ho an'ny faritra Afrika Atsinanana sy afovoany izay nirotsaka tsehatra miaraka amin'ireo ekipan'ny DHL avy eto an-toerana nanatanteraka hetsika fanentanana tetsy amin'ny esplanade Analakely.